efa fotoana elabe no tsy nionatsika izao manana anareo ary ianareo koa angamba maniry ny te fankahita amiko ka tonga ity ny fotoana izay fanomezantsika mandritra nyity volana desambra iray manontolo ity izay manomboka amin'ny fahaenina folo volana dia manome fotoananareo ary manome toky anareo fa hanome fahafaham-pony tsirairay avy amin'izany fionatsika izany fahafaham-po ankira no resahantsika io koa dia tongava maro ary misalasala fa uraisiko ampitiavana ianareo tsirairay avy iarandry arita amin'ny lalatina ihany koa moa zany tao lafiny mozika tamin'izany andro zany ary son'ny vonjy dia faly fifaliana lehibe mihitsy no tafaraka amin'indray eto Madagasikara amin'izao indrindrindrindra moa zany fifaliana amin'ny fandraisana anjara andray anjara amin'ny fety izay tranga amin'ny alahady ho avy izao ao amin'ny palais des sports amin'ny efatrora miandry anareo fanaiky solitena ny fitendry musicien rehetrarehetra zany mipoka any amin'ny lalatina zany hoe tsy vaozao zany izy io fa efa ela ny fiarahana tia indray zany ny fiarahana izay atao anatin'ny folo taona tsy mateto amin'ny ranavavy be zay dia efa vonona daholo ny mozika miaraka amin'ireo namana avany an-dafy izay mpiara-mitendry amin'ny lalatina koa dia manasa atsika zany amin'ny lahady izao amin'ny efatrora ary palais des sports fa dia hita concert amin'ny live itsika amin'io manasa atsika rehetrarehetra fa elaela fotsiny misy lalatina atao amin'izay dia eo daholo ny ekama rehetrarehetra nasa atsika rehetra zany mba fampitoana amin'ny alahady 16 décembre zao mba hifampizara amin'ity fotoana iarahana amin'ny lalatina ity mitondra ny lohateny hoe lalatina manontolo izay mpitendry moa dia tena makafy tokoa na ny fihaonana na ny fampizarana ka dia tiana ho zaraina aminareo ihany koa izay sotro